MANAFIN-KARENA. Tantara indray miseho nosoratan'i indray Soatambatra. Ahenonao ny feony ireo miary manana hiajarandry niaraka tamin'ny Lydia Arlala. Nanatontos azarandry. Dia ahoana ity bosiko reny alina reny a? Tsisy heny lava reny? Tena tsisy heniko zany a, fa nisinina. Ka reniko taba be teto amin'ny parking ray voatra reniko. Ohatrany hoe nisy tady sikotra hono ny malareran'ry katikaty. Ny vovo be reo alika dia izay no natetrandry zala sasany tao. Tena zaly ty tany amin'ny lanitra faharoa amin'ny 10 angamba. Tsy henarezy tany amandandry zany tsony. Tamin'ny firy zany dia nisy lasa ve? Ka vao nikorompaka ny alika dia mivoaka ako. Kanjo moa ry zalahy sécurité atsambadika tsy rehetra efa tonga teo daholo dia ohatry mba tsisy ninona lasa. Za koa ty mba anarany fotsiny hoe gardien fa tsisy atakaloko toromaso zany le tia. Ka zay mihitsy nge tiako resahana ny lary bosiko e. Ohatrany tsy mety tsony ty asantsika ty. Mbo mariny zara raha misy olona mampanasa fiara antsika tsony. Ka nany fiara iambenana vohiditra raha tsy hisy tsoniko. Raha tsy zany no maina kely ohatr' izao foana. Tena mila mitady vadinasa angamba le tia. Zay ny hitako mety. Ka vadinasa inona nefa ka? Tsika selahany ka tsy manana CP akory. Olizana ampiasany lambo zany. Rehefa mitady ve lesy tsy ahita. Sady ny lahy koa ny akamona hetsika teo ny tena marina. Ka eto mba mitovy amin'ireny président pokotany reny mba fantatra anahy moa. Ny fandriana ny tia ny tovizany eto tany a. Dia ny fandriana ny sakay zany lahy. Raha tsy zany ve lahy moa atavo retraka be ohatr' izao. Ka atao ahoana efa izay ny anjarako. Any lahy zany. Za ezaka hitady asafa. Fa mitsangana amin'izay aloha teo ka. Efa hivoaka nge zao ry camion e. Ay marina moa reny mbola tao. Aleo fa hitsangana eto ahe. Fa andraso mba hanotsam-bava kely arandrina. Fa hatramin'ny oviana koa lahy mba manotsam-bavatra izay ny ainany laka. Hatramin'ny androany mba ezaky ny iovako. Dia engane mba hitoiko. Amin'izay tsy ho hita tsony lasy ny avy rehetra any lahy. Ary aingany lafa miandry ery a. Inona vaovao ry gabe a? Ohatry ny fomaraina kosa ianao zany androany a. Samba te hiova. Zaza mahaniny lary bosiko a. Zaza kely ohatry ny lahy akory. Eny e. Zako nga antitra ohatry nareo e. Saby ady karajetontsika. Raha karajiny tetavony lahy dia mahay koa ny aty e. Ka ahoana e? Inona ny vaovao? Mba nahazo ihany ve loha androany e. Mekapoka fangatanao azy ty ohatry ny lavitra be anao. Mbola tsisy litiatry ny naraina. Ny andro nefa sao efa misivy. Mbola tsy nandalo daholo koa ny batorosy ny debadeba rehetra. Dia iandrom-panao mazehatra zany. Sa iandro mana milatsaka avy any an-danitra? Adrodroy faonao tr'izany tia. Mbola ho antitra koa la. Fa zao tiry bosiko. Ahoana ry gabe? Mba eno lisa moa fa maty tamin'ny vakomalingely tia ny vadry ny madame Hortense. Iza? Madame Hortense iza? Ka i madame Hortense atao mbadikatoko. Ty atao amin'ilay hoe vila akaniko ty. Ty misy tamboho avy be ty ve? Eno a. Ary ohatran'ny hoe rehefa voalevina raha hono le rangahavadriniko. Zany a? Ary ahoana raha tsy nandresany asirandrinany zany e? Fa anga tsisy fera-para-mipetaka taty ry gabe a. Sitrany mba mofo sy kafe alina reniko. Ohatra velavy adaly. Eny olona ity zao tsy mila andrentrony a. Efa fampandrenesana amin'ny telefônina ny azy. Atao hoe izay taratasy petadrindrina kely ny lary. Ka ihatra kanina koa zany ny tena marina e. Tsy te hizara aminay mahantra fotsiny. Dia hono a, iza zany miara-monina amin'ny aoka? Ohatrany tsy matazana olona koatran'izy mivady ao amantsy. Ka izy mivady rery mihitsy mipetraka tao e. Sady toa ohatrany tsy nananampanampy ry zareo tao.
ay ka inona nefa nytinga be atongavana amin'izany mahita anareo mirahalahy aho e ohatra ny sady tsy manam-bola nefa mikarama ihany eo amin'ny parkin'io mieritreritra hoe so dia mba raisiny madama be hiasa o nareo mirahalahy na hoe ray aminareo fotsiny e ka inona zay nga be a izy ve dia hijeriny olona mavomavo ohatranay itony tsy manamana noatranazy ihany ny ampidiriny asa ao aminy ka tsapatsapa vody akoho io ty e alefa any fotsiny lona hoanina tsy hoany dia hoany tsy sasany lisany ka andraso aloha teneniny randrinako tsy fantatra izay tena hevitry lery mila manapa-kevitra ainga anaty ty lisany a io parkinina andrasany lisany koa inga ka efa nisy ny vidy ambongadriny dia tsy maintsy hiala teo ihany lisany ray andro any zany verynga be dia hoaiza zany izay mitsamina ka zay ny ampandrenesako anareo tezao e ay andraso vetivety ary aloha ho any amin'ny randrina ilazan'izany vaovao zany e ohatrany tsy mampino indray zany a olo ty randrina o randrina inona lesy ty manako taby ty a za mbola mikeritry ny analana nyty goujon ty tomobile tyko le ty manahitra fotsiny ka misy vaovao e voala tao mba fiara tao fa vaovao inona e le ty misy inona vaovao ratsy e tena grave be randrina tsy maintsy miala eto tsika selahy fa elavy miva e hialy eto ahoana finona vaovao eniny latany ho lasandrikely masory lava orona ny tanàny e ho voaroaka teto ihany tsika mila miketrika dia izao randrina tsisy azy kokoa izay lazain'le ty ka maninona raha zavain'la tsara kely maso izy lava orona ahoana lasa ambongady no a manomboka ery amin'ny camion ery mandra-patonga any ambady 404 any ho vidindry zalany vaingana hony zany ve rabosy koa dia ahoana zany ka hiala teto tsika sy lahy dia andeha ho aiza teto ingely ty ny fivelomana atr'izay e ary nahavelona tsika sy lahy ny fiambenana fara isaky ny alina sy mifanasana an'izay tomobilindry patro ivoaka fozy tanteraka izany randrina vitatreo andao hitady zavatra fataotsika ka zavatra finina nefa e iza ny orinasa mety ampiasany lahy amin'izao poziny lahy zao ka tsy haiko hoe na mécanicien raha ve lesy maninona atao amin'ny fotsiny aloko sakafo maraina toandro rivantsika sy lahy ihany ngeny dia daviny e fa ino ny tia mba hainy lahy amin'ny resaka mekanika ngala mécanicien randrina mécanidogo mihitsika fa sy mécanicien ntsony ary io ndray elasy ny ambony lahy mba asa hafahafa lesy tedavina re mba metimety sy mitovitovy takatry ny diplomatsika ireny ka elahy zany dia hijanona sécurité ana parking ohatr' izao foana mila mba misonitra aly ty e za mihitsy nandavako ny resaky ingabe teo fa resaky ingabe inona ly ty ka hoe maty ony le vadin'le madama betsy amin'le vila etsy e dia nieritreritra ingabe hoe andao nijery asa sao dia mandray mpiasa izy miezako malakilaky mihitsy ka raha tsy olona inonako hijanona gardien foana mandra-pahafato fa elahy mo mieritreritra no inona ary bosy koa zany zao ny tena mety amin'lahy ary le ty fo fisainana mihitsy ka zay indray lasa fanambaniany lahy ana mba navita te4 indray le ty dia mba miseho marani-tsaina eo za ngely ty efa T3 fa saingony double telo fotsiny ratsy zany efa tratrako elahy eny e tsy adevitra amin'izany a fa mba alefaso lavitra ny saina ary bosy koa mba fantatra elahy mo hoe tsy mandiha tany ny faladikirarony ramosesy madama iny isaky mivoaka eo izy eko olona manao kiraro nge iny e ny fiara ny tiako teneny na ly ty fa tsy ny kirarony a eny e dia manana fiara koa iziko fa misoro isan'andro io fiara io ary tsisy mitovy dia alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy mba tsy karitra elahy zany iny ve le sy anam-bola izy ara tsy mba manasa fiara ety amintsika mihitsiko fa ny isan'ny fiarany fotsiny dia fa ampy anam-porofona amin'ny lahy fa manam-bola izy e sady ataoninona izay sasa vandana kely ny lahy ety ny azy misy teo ao tokotany dia alefa fotsiny rano zany vely ty randrina dia ahoana ka inona ary no atao e zao mety e aleo aloha fa tonga dia zany ho an'ny voalohany mody mamangy fahoriana dia manontany koa hoe sao dia misy azoko anampinanao madama eo a dia efa manararoatra mijerijery ny manodidina sy azo batainao
ka mandeha ary tsapao aloko ohatra ny malaza masika izany mantsy madama iny dia tsy sahiditra ao aleo fa rehefa aveo dia hoany ary nda nampidiry ny combinaison an'lahy efa voavahako avao ambadika io pneu io sotomina fotsiny io dia lahy mody miondrika ato oay hay mo ty pneu ty marina no alaintsika sady tsy sakafo atoandro raha tsy lafo io ka ainga any lahy dia ampio aleo tonga dia hotsindriko raha angaty sonery ty tsisy mangidy tsy andramana io sady zay samaty koa mifony lamba meny avela koa ny ary bosy koa raha zany lany tafiditra ato zay fa misy mivoaka ka ary feo anatalon kiraro mihitsy izy zany tena le madama be zay aleo avy ifanatrehany ahoana ny ianao zay ry tovolahy misy olona tetavinao aty sa manahoana madama ianao mihitsy ny tedaviko ay fa inona moa ny ilan'ny olona ohatr'izao tsy zany madama fa nareny fahorinany dona taminao dia mba tonga hitondra ny teny fampiononana feno avy amiko sy ny fianakaviako zay moa tsy iza fa manodidina mipetraka eto aminareo ety aniko saingy tsy nareny vaovao raha tsy vo zao ay misaotra re dia izay ihany nambaranao maika mantsy ka mbola misy resaka ray faharoa re madama raha mitady mpiasa ianao dia vonona ho an'ny tenako hiasa ato aminao ohatra ny tsy misy manampy matsy ianaoko tsy nahita olona ny elingelina tato zay akoatranareo mivady fa efa voatsikilonao hatramin'izany anga sa kosa mitetika ny amaky an'ity tranoko ty tsy zany kosa re madama na dia ohatr'izao ary mipozinay tsy manao ratsy ohatr'izany zay tena mifo madio mihitsy no angatahako an'izany asa ka tsy mampiasa olona ohatr'izao ahy jerenge ty lotonao na ny fofonao raha mandehana mandeha ka sady mampidi-daritra ty atokotany koa ty eny ary re madama fa raha mba mitady olona ihany re ianao dia azadino zay zay le miasa tsy amparkinina atsy eny fandany amin'ny manaraka izany areo ianao ny diko vavadika dia tsy maintsy hitondra nyity fiary ty aho zany tena mandreraka mihitsy tia netehitra foana tamin'ny batista ity ka zaho izy ty maty na nitondra n'le fiara ary ty tena tsy haiko aleo aloha emotra izay no mety hamoahako an'ity eto amin'ny vavady eto oka andriamanitro tena misy olona voahitsako izany ary tena tsy hitako eto mihitsy nge hoe misy olona tao arinako tao aloha loha hivoaka fa tena naratra angambana izy teo oay azafady rery ngabe eo tsy naninona ianao tsy naninona akory madama le kapoaka fagnatahako iny fotsiny ny voahitsaka ao eo za na eny ala vo niempotra ianao ko tena miala tsiny rery ngabe eo ianao koa tena tsy tazako mihitsy fa mipetraka ko tsisy tsiny akory tsisy tsiny fa manaraka mitenena rehefa hoe hivoaka ianao dia za no manoro lalana anao ka eny ary misaotra indrindra fa tsy naninona ianao tsy naninona aho ty loha mba misy vola kely mba ataonao sakafo androany atoandro dia raha rivariva miverina eto amiko ianao fa misy kapoaka andronono izay ao amiko ao zay lasa aloha misoatra vetsaka madama andray tonga dia nahazo vola be ary maninona mora andraso hoe madama ahoana ry ngabe misy inona tsy sano ava hitako ohatry ny sahirana be ianao ko raha ohatra ka mety aminao dia misy olona fantatro izay afaka hiasa ao aminao raha sitrakao moa zany zany ay aleo ara aloha hodiniako fa za koa ohatra mila olona marina fa inona avy aloha no hain'izany olona izany dia mba atokoisana koa ve ry ngabe
Azo antoko izany madama. Ohatra ny sady mahay misôfery le rino, mahay asa madinidinika koa, zay asan-dehilahy rehetra, sady matanjaka izany no voro-saina tsara koa. Eny ary fa ny ahy kosa aloha ringa be le olona viredretra ireny no tena tsy azo azoko a. Aoka mba tsy ho izany. Matoky ianao madama, tsy han'olo bato mafana anao a. Eny ary fa matoky anao ahy e. Sady maimaika kely koa fa aleo ary rariva dia asevi-tonga ao izy e. Raha riva mifiry moa izany madama? Eo amin'ny 4 eo ngamba fa amin'izay koa sura tsara hoe tonga e. Izay nga be a. Ndao ary madama. So ihany fa nandalo io larindrina. Za zao dia efa nierikerika hoe aiza indray ary lisany ka. Fa misy inona ringa be a? Manao ahoana aloha e? Salama tsara ka. Fa zao e. Misy inona? Zany hoa fa tafa resaka tamin'le madame Hortense tato a. Le ato amin'ity vilatra vao mativady voangana iny. Iza? Madame Hortense? Eno a. Tafa resaka teto izay mianaka dia sahirana be izy namoaka ny fiarany teo mivavahady teo. Zary izay ka nitsahany teoko. Elanga ahoana? Eny e, niresaka nareo avy eo dia nisy inona? Inona ny zavatra noteneniny taminao? Ka hoe hitako sahirana be izy ho ary meko sosokevitra hoe manana sy mahita olona mety afaka hiasa ao aminao a. Ka ringa be a, vao afaky maly any nandondona tao e, ary tafaresaka tamin'iny madame Hortense anao iny mihitsy. Ka naninona ny tsy tonga dia niteny lahy hoe hiasa ka. Tsy mety amiko ny madame Hortense anao e, sady olona miavinavina be no manambanimbany olona izany. Tsy mba hiasa ao ringa be a, misaotra anao nampandre. Ohatra aza mitsaratsara olona ohatr'izany ity e, sady mivalala nge olona izy tsy indro mandriam-pavahady. So dia mba ho anjara an'lahy ihany, na rehefa tsy ho an'lahy maninona raha ilasa bosy koa ka. Eny e, aleo angamba n'le ry no tenenina fa raha izay za tsy mahavita an'izany e, sady le ry mba fotsifotsy mazavazava hoditra. Aleo fa ho resako izy e. Eny ary fa saika diniko raha riva amin'ny 4 mila tonga eo le ry a. So dia mitraka ny madama be eo ako. Fa voaray izay e, amin'ny 4 izany. Fa taiza ity alahy, za teo dia efa restory sady efa mivadika impiry izay. Raha ny fotoana ny andrasako an'lahy angamba izay tsy fanalemo ny tsaramaso. Ka tary ambany tary lesy vao nisy mpivarotra. Za ary vizana mihitsy fa tsaramaso maina tapakapoaka ve lesy nidinako tany lavitra be tany. Zany ity rehefa te hinana, zara ny lahy raha mbola misy atokonako. Eny e, fa zao ity rabosy koa, misy fanontaniana maromaro apetrako amin'ny lahy reto, ka mba mangataka ny lahy ho valiany lahy kitsi-po e. Indray le ty sy mitesitesta fa aizana, fa mbola tsy fantatry lahy foana ve te 3+12 ahy e. Efa laniko tsy enjery lesy e, fa mila valiany lahy ho reto e. Fanontaniana voalohany tsy te hihinana tsaramaso maina sy vary sisasisan'olona ntsony lahy. Raha resaka sakafo ny tesiteny lahy anarandrina, tsy azo amin'izany lahy. Tadio fa tsy mofy ihany ny veloman'ny olona. Eny sady tsy lesy mivaly ny ilaina amin'ny lahy fa tsy miseho be sermonina be eo a. Ka efa fantatra lahy fa tsy miala izany raha bosy koa raha resaka sakafo e. Fanontaniana faharoa, te hiadana sy te hilamina ao anaty trano ngeza be ve lahy dia miaraka amin'ny sakafo be dia be dia matory am-pilaminana amin'ny alina fa tsy miambina fiara ntsony. Fa hitantara-paradisa ve le ty sa hitantara valamaty? Ohatra ny be sasiny be tsy. Sa vizaky ny tsy fampiany torimaso lahy? Valy eo fotsiny ry bosy koa, te hiadana lahy sa tsy te hiadana? Eny, fa manana vahaolana mpiadana anara ve aloha lahy? Sa hoe asian'ilay henan-kisoa le tsaramaso vao Tsy vidiantsika? resaka henan-kisoa lesy manana vahaolana mpiadana lahy mihitsy ary vahaolana tsy vetivety fa haritra mandrakizay. Kôsy vely ty randrina. Fa ahoana ity?
nahita asa vaovao antsika selanga ela? Eny azo lazaina hoe ho antsika selahy ihany satria tsika no miaraka ao anatin'le izy saingy ialany tena miasa fa za mandresy lahatra fotsiny dia za koa no manorotoro an'izay zavatra tsy hainy lahy. Zany ela lesy ny andrasana any zany aizany misy azy fa tonga dia vonona zao dia zao raha kalme lahy aloha hoe zany antreneran'ny lahy izay zavatra teneniko rehetra tsy maintsy arahan'la daholy mazava lohatra eo mo. Okey raha mety raha dia tantara ao amin'izay ary zao voalohany indrindra aloha dia ho tanteriko amin'ilany zavatra rehetra hitako tany amin'ilay madama Betary. Alefaso hoe MANAFIN-KARENA ity zany ray alina ariary ngamba majinika indrindra amin'ny volany izany sady manana fiara efatra izy ao tokotany tsy misy mpiasa mihitsy aho sady tsisy mpiambina fa alika anankiray miozozo kely zay ny hitako tao. Ny tao an-tranony aloha tsy hitako fa za teo ao tokotany fotsiny dia fa madama be aizy sao dia le nytenen'ny lahy iny hoe vao maty voaingana ny vadiny le atsy amin'ny vila atsy ao ve dia ahoana ozy izy tsy nangataka asy lahy? Nangataka aly ity fa ho an'ny lahy fitiavako ny lahy daholo zany bosy koa za leo hijanona ho antreneran'ny lahy fotsiny. Tena namana mary ny lahy randrina mahafony haino any sakaizany fa mba tsy adin'ny lahy kosa rehefa ohatr'izay sao dia hoe hitsipadolaka ny tany io fa dia finganiko mihitsy koa. Aleo fa ho hitantsika eo reto mino fa hatonona ny lahy daholo reto fa atao inona daholo ity reny taizana hitany lahany reny ty anaovy fotsiny fahazabe question lahy ty lobaka ty tao anatin'ny ry katikaty inony ataon'ny lahy amboniny ty vely ty ho atonona ana lobaka kely ty tsy maninony io nateritery azy bosy koa anaovy fotsiny dia somary afo reto ny tanany zao ve tsy mahazo aina mihitsy aly ty randrina mba miafy lesy dia tia ny pataloha ary aloha dia hitantsika eo rehefa tena tsy atonona ny lahy koa patalohana resevera adiny tao anatin'ny sprinter ty ty pataloha ty kosa aloha mety fa ahoana aly ty zao couleur zao maitso ve ny amboniny dia violet ny ambaniny za mijery an'izany lahy fa rehefa madio ty dia zay dia ty ny farany fa ny olana kely amin'ity zao tsisy bako dia ahoana aly ty kiraro kely blitiny kely io ve na ny loha tongotra ro tafiditra ao ampidilo lesy fa tsy maninony io zarany lary nahitanyoko sady moka sain mangamanga tsisy mpanana jerera tsy mangirana midrehatra mihitsy izy zany ratsy be ty zao randrina jereo nge mipoziko sady tery be le kiraro tena hokakeriny ty miafy kely lesy fa ela ve tsy tia anankareny eny tsy maninona raha nga fa efiko tsy matory isan-kalina ary vitako zay afy kely amin'ity indray koa ve fa zao sory daholo aloha reny dia aleo lahy ampandrona tao ambadiky ny fiara ato maninona dia tsy maintsy andro indray ve fa ela ve adaly dia babingely ty ny esan'ny lahy tsy ho kivy izy eno n'izany fofona mivoaka amin'ny lahy sy tiateviny tsikoko ny lahy ty tsy maninona lesy io ny tsikoko nge ny aretina tsy mifindry aza misarigaigy lesy bosy koa asory ny akanjo reny fa za ndeha hividy vovo-tsavony vetivety jereza tsy iziko fa ngaly ty dia tena atao lavazo complet mihitsy le banty vovo-tsavony mety amin'ny lahy iny sady mora manala ny tsikoko ny lahy no manimanitra lahy rehefa aveo sady mila somary kikisana kely reo amin'ny andro lasy ny tendany lahy reo fa amin'izay lahy mivoaka daholo tsara le ty letsy sao dia atao laretam-pahazo mihitsy ary aty aza be menimenina lesy fa zay mampety an'lahy ny atao lasa aloha vetivety fa tonga lahy dia mangalarano zao ay ve lahy mba misy jerena ohatr'izao ihany rehefa tena madio miaraka amin'le volo sorobilana kely mahafatifaty ene zany no sady manimanitra ery zany vovo-tsavony amin'lahy zany ka fa naniko tsy nykobanina mihitsy io amin'izay rehefa tsy mitseboka dia mba mijanonjanona eny foana mifofona vovo-tsavony ary andao amin'izay ary aleo miainga aloha dia tonga aloha eo ambavahady eo mihitsy lahy miandry fa andraso aloha randrina inona ary ty
Tena za hitako ihemitra indray le ty. Nefa tena efa mandeha amin'ny tena izy izao planiny izao alao tao ihany ranga fandresen-dahatra. Fa inona indray tena suira amin'izao zavatra taonina zao elahy sao dia mana-tena tsy misy eto ohatray sy asaiko ataony lahy le sy atao afaka ora vitsivitsy dia efa mety tsy lailahy eo ambony fandriana mahafinaritra be lahy. Ny sakafo moa mety ny kibo asiana azy indray ny tsisy. Dia matoky an'lahy zany ko andao are lahy ve tsy malala andrandrina ary aza mandringandringa ohatry ny io lesy ka manaikitra be lesy le kiraro andrina. Fa zao tandre mo adinony lahy fifanarahantsika sao dia rehefa tafita lahy dia ho adinony lahy randrina. Aza matahotra elahy elahy nge manampy ahy sady ray sambo lesitsika izao raha miletika dia miletika koa elahy tafita moa dia aza matahotra fa tsy maintsy hosotomoko elahy zay efa ho tongotsika mandehana amin'izay ary lahy dia miandry ny lahy atao ambadika ato raha vao mivoaka tao lahy dia tantara ho adaholy. tena zao zany lary bosiko vao hiatrika amin'izany mpampiasa voalohany marina raha tsy mangovitra be daholo mihitsy na ny tongotry na ny tanako. Inona re no teneniko hoe loza koa ty misavo tsara angitika viana teo amin'ny fiainako nanao fitafotra izao sady ohatrany tsy mahazo aina mihitsy azy zany. Efa zatra n'le fiainana baranahana koa moko zao vao tery tsy maintsy nandro sady miborosy nify marina raha tsy matsabotsabo ohatrany naty vavako any efa amin'ny efatra mahery zao fa aiza ihany ary iny kosa angambaka ngabery ohatrany efa mamesinina anao hoe ety tamity ary leo matotra tsara amin'izay ranga no afoko ray manontolo mantsy ny ova manomboka eto. Manahoana tompoko? Manahoana ianao? Isaka ny tediavinao azafady? Ianao no tediaviko fa za le ianao le nalefa inga be tena azafady fa tara tamin'ny efatra mantsy ny teneniko azy ary aiza izy ka ry alavitra ry izy lasa natahotra ho inga be tamin'le hoe naiko voadonanao teto zanyko. Tena saiko losany ny nanjo ato amin'izay ary mandrosoara aloha ianao ary iza ny anaranao raha tsy mahadiso? Izany Bosco fa Bosco fiantsoaka. Mandroso ary Bosco za kosa no Madame Hortense izay mantsy mifahafantaran'ny olona manodidina ahy ety mipetrapetrahara aloha ianao misaotra betsaka madama. Ono vonona tsara moa zany ianao amin'ny asa dia mba inona avy moa zany ny zavatra hainao ty Tena vonona madama matotongeto raha ny zavatra haiko indray tsy tambo isaina zany madama. Haiko raha resaka mekanika momba ny fiara mitondra azy koa mazava ho azy afaka mikarakara ny tokotany sy ny zaridaina rehetra koa indrindra moa fa no hoe fampirimatra any zany mahasolo vehivavy mihitsy Bosco zany dia ohatr'izao vo ny paozin'ity lehilahy ity dia izany ny asa tediavinay ato amiko raha mba hoe sofera fotsiny ahay nefa toa mety amiko ihany zany zavatra rehetra teneniny amiko izany ka afaka manampy atsara izy zany na dia mifampirima trano aza na koa hoe misy korsa tsy maintsy ataoko dia izy ny irahako sady mba mahafinaritra ery ny tarehany dia ringy le tsikiny miaraka amin'le takolaka be mahafatifatika. Ahoana madama mety aminao ve za sa mety ka tena mety fa aiza daholo moa zany ny entanao sy mombamomba anao rehetra toa tsy hitako misy entana akory mantsy eny aminaoko. Afaka alainy zany madama rehefa malalaka ny asa zao mamaika atsika eny ary fa mandehana aloha many daholo ny entanao dia raha pitsy maraina ianao miverina nefa aza dia mitondra akanjo be dehibe na izany azy misy akanjo azonao anaovana ihany mantsy ato. Eny ary madama angatadalana aloha za fa dia raha pitso efa zao Bosco aza dininao ny taratasy momba anao
indrindrandrindra ny karapanondro. Tsy adino ka sady sanga moa manana taratasy akoatra an'izay e. Veloma madama. Eny ary rapetso zany a. Ka nanahoana ity ohatra mivetivety amin'ny matsy alahy dia miverinako. Raikitra e. Vao nahitantsika fotsiny izy tonga dia nanaiky e. Maninona? Vao nahita ny lahy dia nanaiky ahoana e? Azavao lesy ry Bosco. Efa hoe voaray e. Manomboka rapitso dia efa atsika ny lapa. Fa inona ity ny zavatra notenenin'ny latao a? Ohatra ny raha matoa masika be iny angely aho e. Ka nazavaiko amin'ny daholo ny marina rehetra e. Dia ilay ihany fa somary nasiana sirasira kely mba hampatsiro azy. Mahay kosa elako. Za lesy ny angavongavo ohatran'inona rora sisa tsy mifetaka teny amin'ny tarehako. Ka atsika selany tsy mitovy randriny e. Jereny za sady blangina no dongadonga mafatifaty ery. Elany efa ohatran'ireny fily de fera kely ireny. Boaro amin'le eninjato mifetra. Imiezy tsara lia. Io boaro amin'le eninjato iny anavitra ny landra androany. Tadio izay teniko izay. Ary aza mora misendotro ohatr' izany e. Mba hany ihany ny ahy iny. Ka inona ary nanatika dinany an'lahy tao ka? Aiza koa nisy hoe vao hita ny lahy dia ho raikitra fotsiny amin'izao. Ny zavatra haiko lesy ny nanontaniany a. Dia inona koa mba hainy lahy? Tsy hoe gardien ihany akory nandraisany an'lahy tao. Diso elahy randrina. Ataoko daholo hatramin'ny zaridinie ka hatrany amin'ny fanaovana sakafo e. Ny mitondra fiara koa raha mbola ho akinina amiko ony. Dia mba misy hainy lahy vely ity zany. Tsy vao hiasa indray andro lahy dia ho voaroaka. Kalme lahy e. Nareo antrenera indray ve ny ampianariny e. Manahirana kely fotsiny izao dia le mamily fiara. Zay ariko. Zay zao dia efa isan'ny ray anotsanana ny lahy. Ka tsy maintsy mila fanampiana amin'ny lahy e. Misy an'le 4 maty iny ao dia andao iny ampianaran'ny lahy anazy ao. Ezan'izy hoe matiko. Inona no ianaran'ny lahy amin'izany? Rehefa sampianatra koa rangahy lahy dia mijanona. Haiko azy eo foana io. Ampafiry manao reseverandramily io e. Andao ariko. Dia efa mahatoky aho zay. Fa inona indray zany nandefasany an'lahy zao ka? Ka tsy maintsy hikarakara ny taratasy koa. Aiza tokoa moa ity izao no nasiako ny karapanondroko. Tsy tadidiko intsony zany. Andao jerenao anaty fatikorotanao. Zay koa ve tsy efa lany ny voalavo? Kojo vera randrina. Andao aingana dia tavina ka. Aleo tonga dia ampiakarina any ambony ity entanao ity e. Ary dia tena maivana ane izy zany Bosco e. Ka madama ihany ny teny hoe marina izany. Saika tsy tsaroko. Fa ahoana marina moa momba anao ity Bosco a? Aiza ny ray aman-dreninao dia aiza ianao no mipetraka? Mba miangatra ianao madame Hortense. Aiza izany Bosco fahiny izany. Tsy ohatr' izao hitanao izao akory. Fa misy inona dia inona ny antony nahatonga anao ohatr'izao ka? Ka motombola kely e. Niezaka niotra tamin'ny fiainana teny rehefa maty dada sy neny. Izany no nitantana ny orinasa anay noho ny efa tsy teo tsondry zareo. Orinasa inona? Nisy orinasa anay fanaovana biscuit izay tany Vatalampy e. Dia izany ary ange onona tonga ny anarako hoe Bosco e. Rehefa maty ho ary zareo dia izany tsy maintsy nitantana ny orinasa. Indrisy anefa fa navadiky ny tanakavahana ny dada tao anatin'ny ray mpimaso aho. Nosoratany tamin'ny anarany daholo ny tany sy ny fanananay rehetra, indrindra moa ny orinasa. Dia ahoana ka? Dia lasan'izany? Ka lasany daholo e. Atao ahoana fa tody miady amam-bato ny teny. Dia tsy nampandremy polisy ve ianao tamin'izany na tadolon-kafa mba hanampy anao? Tena vela fotsiny tamin'izao ve izany ny fananana ary Bosco? Ka izay teneniko anao izay e. Rehefa niakatra fitsarana ny raharaha dia ny manam-bola ihany ny mahery. Dia izao sisa hitanao izao e. Ndry mampalahelo izany tantaranao izany Bosco a? Dia aiza ianao izao no mipetraka? Misy namako anankiray izay ihany e. Izy no mba nalahelo ahy sady niantra ihany koa nandritra an'izay fotoana hely izay. Ety amin'ny manodidina aty ve izany? Somary lavidavitra ka. Ay, eny e.
tsy maninona izany fa izao nankatahako aminao a ataovy tsara ny asa fa tsy adala akory fantatro izay tokony ataoko aminao dia mbola mamerina fisaorana madama ka hisolo akanjo kely aloha izany mandehana mihitsy midio ianao e ry varavarana farany ry midosy tena tsara vitana mihitsy anahita n'ity Bosco ty ka ary mino koa fa izy angamba ny mety ampilamina tsara ny fiainako ato efa mila tsy ho arako tsony koa ny raharaha e sady efa riraka solo fa nisy azona dia hitondra fiara fotsiny azy saingy le tantaram-piainany koa ny ohatry ny nampalahelo ako izy efa nanan-karena be izany ve tsy hanahirana ihany ny anirakiraka azy solo fa mba mahay misadapy tamin'ny fiainana izy sady raha ny fahitako azy koa to mazoto miasa tsara aiza veko vao 2 andro fotsiny dia efa hitako nisy fiovana sahady ny ato tokantranoko ny any amin'ny zaridaina sy ny tokotany moa dia tsy lazaina ntsony dry ary fa mba nankaiza moa izy teo andraso hoe Bosco a Bosco ahoana madama mekarakely aty amin'ny chambrako hoe ianao vetivety ho avy madama ary aloha fa tonga dia ataoko surprise aminy mino koa fa ho tiany zao zany a ahoana izay madama Bosco a tianao ve raha miaraka mivoaka tsika dia tsy maintsy anasa ny gôly fandray izany ko afandeha hivoaka izy ianao madama tsika senao ny araka hivoaka e ary tsy gôly fa izany no entsika fa le 4x4 fitondrako isan-kalahady iny fiara tsara tariby iny ve madama no tengenako fa maninona ka tsy zaza ny Bosco nga izany sao dia mba tsy mendrika ny anitsaka ao anatin'io a madama menatra ihany ako koa mosomosy be ohatr' izao ve dia hiditra ao anaty fiara tsara tariby ohatran'io ka izay indrindrany saika andeha irery ihany fa aleoko mitondra anao mihitsy ka andeha hividy akanjo sy patalohanao tsika dia raha mbola malalaka ny fotoana dia ampiana kiraro aoka izao madama raha nalana n'izany rehetrarehetra izany ve ny karamako tsy hanananao trosa para-patonga amin'ny faravolana fa za ve ny teny tamin'ny Bosco hoe ho alohan'ny Bosco voly izany fifaliam-poko anie izany ry Bosco eny ary fa tsy mety ve madama raha mba hatao sakafo izany izao ny ohatrany tsy ampy anga kosa Bosco dia tsy ampy sakafo atao trano ato anala baraka ianao ka tsy hoe tsy ampy fa hitanao ihany madamako andao rehefa avy miantsentsika dia hoentiko misakafo Bosco tianao izany marina andraso ary anao kiraro vetivety dia mba soloa ireny amboniny ireny na dia hoe hividy akanjo atsika azadiny ny lakle ianao mantsy ny hitondra amin'ny fiara dia ty izany ny akselératera tsara kosa izy izany mampitsy te hanitsaka mihitsy ny volant ty ohatra ny reny misy volameny reny mihitsy no manodidina azy ny seza indray mahalemilemy izany raha tsy mampite atory mihitsy eto amboniny dry ary inona koa ty zavatra kely ty andraso hoe oay raha manitra kay ary ty izany le manitra be ato aiza ho aiza amin'izao le mahasydapanao taxi be oentin'ny radeza iny tena ny faladiko rariny dia ahoana aloha izany nitondrako an'ity marina tsy hanao accidenty madama nefa ohatry matoko be azy zany tsy rarahako rangaha rehefa miroso io dia mihetsika izay ny dikany sady ampafiry manodina tomobily eo amin'ny parking ity ary andraso aloha fa misy misiko izany izany ve sy randrina tena sy ny alina anay sy randrina izany andraso hivoaka eo amin'ny vavady fa ahoana ly ty raha Bosco tsy hita mihitsy ve le selahy dia ahoana ly ty mba anjaranay tapabola le lahy tsy niserasirana tao an-tanàna ntsony le ty le sy efa tenenina hoe tsy mila makaty ela raha tratra madame Hortense amin'izao lahy dia ahoana ka tsy tratrany lesy
Ataoko izay tsy ahitany ahy eto fa azahodiny lalo ny resaka e. Aiza tia ny anjara anay singabe andraso aloha misy zavatra efa nomaniko anareo mianaka ao. Ny anjara anay tamin'le natafiditra ny latatonge vetivety lesy randrina fa ho aiza ary le ty hoadray lasy le ry fa ho aiza koa ary izy iny tsara loatra kosa izany fiary zany dia io zany ny tengenandrabosiko tena tsara vitana kosa elako ety zarainy lasingabe reto tandremo atao kely ny azy fa ino ny ty akondro sy paoma ve lesy mba hoentiny lahy tsy hitony angeny tedavina ry bosiko fa tsy rezima ve le davinareo inona ndray tsy mila nytony lesy zay volany ilainay ay ve aiza efa nandray karama lahy mbola tsy nandray karama fa reny aloha hoaniny reto ve lesy tsy ho aringabe fotsiny raha lazaiko hoe reto mba meny lahy akondro enina sy paoma efatra ve lesy dia mbola tsy ampy any ampo mizara ho anareo ro lahy mihitsy iny manana paoma roa avy dia manana akondro telo avy anenenana lesiny nanao so olona raha ohatra izao ka volany ilainay amin'ny lafa tsy tony fatina voankazo ny lahy tony Bosco Bosco zay ny lahy andana aloha mandeha ho fa le madama be an'lahy zany eno fa andana aloha fa tsy tiako entana eo lahy fa miveriny eo raha-pitso raha vao tsy misy volany dia andana aloha atononanao tsara daholo ve izy tery Bosco tsy tery le kiraro tsy tery ka na le sakafo koa raha tena tsara be mihitsy sotra madama zany koa ve dia isorany ka na ny vata zange madama misorana menaka kosomosa omby raha maninona moa tsy zany ry Bosco ny vato aza hosora menaka rehefa nahitana soa izay ny tianao ho tenenina maika fa enao indray ve fa zao ahy misy resaka tiako atao aminao ty hoe ahoana moa zay Bosco ty ve tsy manambady ohatrany tsy mahita peratra eny amin'ny tananao mantsy efa nisy any rery madama ary efa nisy peratra mihitsy tetỳ amin'ny tanako saingy noho ny fahatrako dia namitiko le izy dia nakaiza izany vadinao zany ka nisaraka izay tsy nataton'ny fiafinany rahanay hony izy dia naleo ny araka tamin'ny vazaha dia mbola tsy niteraka zany nareo hoe azafady aloha ry Bosco fa ohatrany hoe miditra lalina ny fiainanareo tsy maninona re madama soa aloha fa mbola tsy niteraka izay ay kosa dia mbola tia an'izany vehivavy zany fa Bosco raha mbola miverina izy ka izy ary tsy miverina tsoniko ary raha misy vehivavy tia amin'ny Bosco any dia ahoana ka mbola hita hoe zany madama mbola tsy mipotra aloha izy hatramin'izao fa tianao nefa raha mahita an'izay ho anao madama koa manao izay mahasadaika traka zona ny fiara hoetiko ary ty vilambilana mihitsy hoe moramora marina Bosco so dia anao accident eo ianao engany mba le rirery ny ato tazako ohatry ny voaka maraina aloha le madamy za indray le sika namafiady tena nona indray ngamby randriny zany aty zao nefa tsisy akondro tsony inona ary nomeko an'le ry ay andrasy fa misy ambona ory tao tokony omena ny doki ao angalako anakiroa amin'ireny le ry tsy zay ve dia efa ampirezime ho avy lesy mandodina betsy ahoana raha Bosco afaka mandroso ve aloha felavy amin'ny tapy androso atao ahoana lahy ka mba saika anao vahiny ao amin'ny lahy lesy mba hipetraka amin'izany salon mahafinaritra be ao anatinao zany dray randrina aza mieritreritra n'izany mihitsy aloha fa ahoana mba bandaka amin'izao ihany ve lesy dia tsy afaka mba hiditra ao zay tsy afaka ampidirana bandy misy fofona ato
sady alara mioso menaka be ohatry ninonako zao ve ny hoe hipetraka iny ambony sisa sy madamo tsy mety randrina aza atao an'izany lesy fa mba tafita indray ve lahy dia manitsakitsaka ny ambany ty randrina reto ny azoko mena lahy dia andana aloha sao dia efa hiverina eto madama ka ho tratra eto lahy dia ho sahirana eto tsika fa sao dia averiny lafa tena mahantra tsisy hohanina mihitsy ary aty fa adinony lahy zany ny fifanarahantsika fifanarahan'inony fa tsy efa hoe zay mahavoky anareo natao za aza ho diny lafany na ry bosco o tsika foniko daholo ange ny zavatra rehetra nataony lahy aza mba atao an'izany kosa randrina za ary ve zao vao mba saika angataka fanampiana amin'lahy dia ataony lan'izany ka tsisy resaka zany vola mivoaka vao misy fanampiana omena an'lahy zany eo andraso vetivety ary aloha fa ho aiza indray le ty vetivety tsy azoko mihitsy ka ohatra mibanty tsy ketrika izany ranga le rindray ho ny lasa sary-piaro amin'izay entana rehetra ato fa taiza lahy reto lesy reto avadika vola fa ino ny reto amin'ny sase hoentin'ny lahy reto reny misy kopy aho misy cendré misy fasy kely koa reny lesy aloha midimidy ihany dia homionga be andana amin'izay fa tratra madama eo ihany tsy mety reto ry bosco rehefa miverina manaraka eto dia vola ny tiako omeny lahy na zay mba zavatra misy valeur ao an-tranao lesy tsy misy an'ireny kavina volamena na peratra volamena mipetrapetraka ireny io na ordinateur na salama izany elandray ve ny atoro an'izany misy ao fa mbola sarotra be zany randrina fa zao misy zavatra mangatahako amin'ny lahy ty fa samy inina ve nefa aloha lahy fa ame vola eno le ty zany ka lazao angy anary maiky hivarotra any reto inona le ty ny ataoko fa ohatra ny tena taramiko ngely ty le madama ato inona sao dia mitapy lahy fa maninona ka tsy hitany lamatsy ny zavatra ataony amiko ato dia zao endrika lahy zao ve raha bosco dia mieritreritra lahy hoe ho tiany madama iny dia hoasolony ny vadiny efa maty fa maninona le ty mipoziko fa angady ohatra n'ireny bisiki bokotra reny mihitsy tsy vita amin'ny bisiki bokotra fa ohatra n'ireny poarana tsangany ireny ny poziny lahy ny lahy koa dia efa fialonany izany ka kitako iza lesiny mba hity an'lahy ohatran'izao fa inona ho amin'ny fanampiana omeny lahy iroso asa hembotra fa tena matotra ve zany resaka lahy zany ry bosco atray fa mianiany amin'ny lahy ve zahy jereo amin'izao fitafiko izao fotsiny tony ny vidiny anahy daholo hatra amin'ity kiraro ty zany ka inona mampisalasala ny lahy amin'izany ko tsy zara ny lahy ary tara amin'lahy izy eny ka inona ny ataoko ekeo any lesy iarao dia raha mety raha lay vady mihitsy misy ohatr' izany aiza indray ka le tena avaliko azy mihitsy angeny tsy haiko randriny hitany lahy fa tsy dia nahita solaitra ihany tsikako ka zany koa ve dia tsy hainy lahy teneno azy fotsiny hoe tianao koa madama hoe dia ao aorianan'izay inona ny ataoka dia horoany lahy iziko raha tsy manaiky izy dia ahoana ka tsy lahy ihany ve ny teny teo efa tara amin'lahy izy oay ino ty izy fandalina mandeha ainga an'lahy izy imanina le ty zay fa lasa ary afeno iny saseny an-tanany lahy iny ary aleo raha nga reto voatabia reto ny atao eto amin'ny sisiny dia somary asiako ravin-tsalady kely eto izany tsy ho babo amin'izao sakafo ataoko izao ary aleo amin'izay aroso fa efa miandro madama be miala tsiny nampiandro kely madama mbola nanomana kely an'ity tao an-dakozia tao amantsiko tsy maninona mihitsy ka hoay bosco ianao ve ny nanao an'io sakafo io zany nanao an'io ka tsy azoazony madama nga tena tsy naposiko ka na reny mpahandro sakafo malaza ireny araha ve avita ohatr'izao ny tsirony aloha ny tsy haiko fa mipozy ny tonga dia mampilendalenda avy hatrany ka nataoko amin'izay farafahaizako mihitsy io madama dia mipetrahary ianao aleo hoe raha antsika mihinana eto ty aleo any an-dakozia ihany tsy mety raha hiary sakafo aminao eto ako patronko nge ianao petraha aloha na dia androany fotsiny azy
sady mba satroka anie zany hoe hiarisakafo amin'ny Bosco zany Zay le tedaviko. Tsy ela akory dia efa nahazo vokatra ilary Bosco. Ary aleo alamy mety amin'izay nitetika rehetra. Dia ho baboka eto ianao rikala Hortense. ao ary ataovy aza mihafahafa ohatran'io moa e. Ka menatra madama. Voasambako ingeny ary sakafo aminao eto ambony latabatra zany. Fa inona ny amenatra anao e? Sa ivadika ety akaikiko ety ianao nipetraka? Raha zay mibaiko madama dia tsy maninona e. Tsy baiko zany fa fiangaviana e. Sady mba mety azotomana tsara ny ary efa eto akaikiko ianao e. Zao, mety zao. Ie, ary ho anao amin'izay ary dia mahazo tohomana. Misaotra madama. Fa hono ary Bosco, iza hoa le lehilahy tazako ny resaka taminao teo am-bavahady iny e? Tsy hitako ny endriny fa lavitra koa izy ny tazako. Ay ve le mpanary fako isakariva mandalo eto iny e. Nona be hono izy dia nomeko azy le ampango tao. Ay, fa mila mailomailo ihany ry Bosco na dia izany aza sao dia olon-dratsy ireny. Efa betsaka ihany mantsy izay trano vaky henoko manodidididina antsika ety izay a. Tsy tsara mandalondalo aty mihitsy izany lorandrina. Ahitan-doza eo le iny. Aleo mailo tsara ka. Oka izay madama. Tena voky a. Zay koa ve dia avoky amin'ny Bosco e, mahalaina aho e. Tsy malaina izany aka. Tena voky mihitsy aho io. Ary sao dia mba fahanako kosa ary sa sotro iray ny hinanantsika? Madama, fa inona ny tianao ambary? Izany koa ve dia mbola tsy takatra ao ihany ry Bosco a. Ohatry ny efa fatapatatra ihany fa sao dia anahirana izany madama, marina e. Fa inona ny anahirana ny lahy amin'izany e? Bosco a, aza atao mampiasa saina izany. Fa rehefa tiako elahy dia ampy azy zay. Eny ary ary aza tsongona mafy be ohatr' izany ny takolako madama fa marary a. Ka mahafinaritra fa mivaramena kely ery Bosco. Mahafatifaty anie izany e. Madama, sao dia tsy mety e. Inona no tsy mety e? Ny anoroako ny lava e. Madama, tena noroany a. Zay tratrako ny tanjona. Tsy nila nanao ezaka be koa resy randrina. Ary mikonty ihany izany ny bokosité a. Dia tena tafity ilary Bosco a. Izany raha tsy miriodraotra raha ny tanàna miaraka amin'iny tomobily iny lery. Velo mipotsiny ao an-trano fa le madame Hortense zany ny tena mampidi-bola ao. Fa za indray aloha dia tsy hiala maina amin'lahy zany e. Tsy maintsy ahazoko besaka elahy. Iza nanaiky ataon'ny lahy tohatra fiakarana teo fotsiny. Ary ataoko malala ny anarako raha mitady hivadika amiko eo a. Za tsy hitsitsitsy an'lahy mihitsy fa tonga dia ny polisy avy hatrany no atoniko. Mpisoloky elako. Ary maninona mora tonga dia makany amin'lery a. Andrasana fotsiny izay voan'le madama be iny dia hitsofoako ao amin'izay. Ary rofoko izay sendra. Izay mihitsy ny ataoko. Ary tena tsisy mamaly e. Tena lasa niarany voaka amin'ny madama teo ve lery e. Nefa ohatrany tsy natazana ny endrika lery tao anaty fiara a. Midika izany fa mbola ato iny. Sady manetsy tadiny koa. Ary maninona moa raha tonga dia hidirako ao e. Ohatrany mitanila mantsy izany vavahady izany ko. Tonga dia voaiko ty dia hiditra. Ary alao hidina ihany na izany aza. Zay. Aiza zao ny toerana misy an'ilary Bosco. Variana any ambadika any ngamnga Bosco ka tsy maheno an'izay olona miditra aty amin'ny vavahady akory. Aiza ny trano tsidihako voalohany. Tonga dia izay varavarana manandrify an'ilary andrina hidirana.
ato zany. Tena ato amin'ny efitry le madamo ty. Ka inona fa tsy tonga dia tafiditra ato tsopitra ela zany e. Allo sokafana daholo reto tirora rehetra reto. Reto ny volamena. Tony nasaina nalainy lahatra amin'izay ry bosiko fa lozany lahy mianahanatsy. Dia inona koa ny azo alaina amin'ireto? Tsisy ilana nytony zavatra plastika be tony. Aritsika. Ordinateur portable. Tena mety amintsika io. Sady mino fa lafo dia lafo ty a. Aloha tonga dia asitrika anaty sakosy ty. Zay. Ary aloha hivoaka moramora ato dia hivadika efitra hafa indray. Tena io amin'ny salon io lery. Mijery télé izy zany. Andraso hivadika atsy amin'ny efitrilany atsy a. Loza. Voadonako le vazy. Tena tsikaritra lery izao iny. Andeha hivoaka hiazakazaka hitsoaka rangaha. Tsy ataoko fantatry lery akory hoe niditra tato. Bosco? Bosco a? Efa tonga ne ah e? Ty? Ary fanakaiza ary Bosco? Tao sady tsy namova vady no tsy hitako ato an-trano koa. Ary sao dia any ambony ary. Andraso hoe? Tena tsy ato mihitsy fanakaiza ary. Bosco a? Bosco? Ary sao dia eo amin'ny salon kosa ary izy e? Ohatry, io fa ato tokoa. Ary matory be ne izy zany e? Jery télé teto izy zany dia restory. Allo izy aloha eo fa allo tsy ho foaziko e. Ndeha hanao dosy koa aloha dia akaina kely any amin'ny chambrako fa vizana mihitsy zany cheviako zany. Dry? Fa ngamo ty ny voaiko teo. Ohatra mbola tsy niditra tato raha tadidiko tsara. Sa naka zavatra tato ve Bosco? Andrekako fa tao misokatra daholo reto tiroarako reto. Tena kaiza ny volamena rehetra tato? Dia ho sanatrio Bosco ve? Nefa izy ary matory eo ambany tsy marezy ambonin'ny tany io. Dia nisy olona niditra ve zany tato? Ary nakaiza koa le ordinateurako tetsy? Hafa zao ka alolo ho tairiko ihany Bosco. Tena misy mpangalatra ato an-trano ato raha izany. Fa ono ary Bosco? Nitady zavatra tato amin'ny chambrako tato anga ianao? Na mafa fotsiny reny na doktory Hortense tamin'ny maraina. Zany? Fa misy inona? Ka tsisy ninina akory fa adininao ngam zany nanidy azy fa nisokatra io tamin'izany hiditra teo. Tena mety adiniko marina e. Za koa verivery sainy zaniko. Tena misy zavatra hafa finosin'ity Bosco ty ka. Rehefa nomeko azy zany ny fitokisana dia hivadiany ngamo misy olon-kafa fa tsy izy rery ato e. Ohatra ny tsy mampino ahy ihany zany ka. Na dia ireny fitiavana omeny ahy ireny ve dia havita hanao an'izany izy? Tsy mino fa nefa na izany aza aloha mailo ihany ka. Ka mbola misy ilainao avy e? Ohatra ny andeha hivoaka kely mantsy raha omenao lakile. Fa andeha ho aiza ianao ry Bosco? Misy ampiasana tomobila tsy maintsy hojereko izay e. Amin'ity andro hariva amin'ny 5? Aiza tsony ny mpivarotra isokatra amin'izao? Ka efa andrezerveko re zany ry Hortense. Ary maninona koa moa ianao no miketoketoka tamiko ohatr'izany e? Hoadray, azafady eky chérie, misy zavatra mampiasa ny saiko koa any ampiasana any e. Eny e, fa mba lanjalanjao ihany koa se. Aiza le lakile teo? Io ambony latabatra io re, dia aza mijanona riva be any ianao Ka tsy maintsy mbola anatitra an'izay piesy any amin'ny garazy ako. Eny e, fa miandry any lavo misakafo tsika Eny aky chérie amin'ny Bosco
mivadihanao mihitsy aho zany ry Bosco a. Ndeha hivarotra ny zavatra ianao dia milaza fa ndeha hividy piesy. Amin'izay mbola volosanao ihany ny volako dia mahavita ianao mandainga amiko ka. Nefa raha tsy zange tsy ohatr'izao ny fiainanao e. Ary andrasy fa ho hitanao zany. Efa nazahombokatra daholo aloha izay ny tetika rehetra. Fa ny tena mandreraka izy mandeha tsy kelikely tiako. Raha tsy ordinateur kely ray dia kolie na haingonaingo trano zara raha misy 5 alina akory. Fa inona marina moa tsy tonga dia hiketrehako zavatra ngeza be. Lery efa gardien miesona ihany. Ary tsy tonga tao an-tsaiko zany raha tsy voazao a. Maninona raha tsoko daholo raha nga mpandy akama rehetra dia tonga dia alefa indray mipoaka ity zavatra ity. Ohatra miandry ela loatra tsy inona ka. Efa tsy hanao azy ihany lary Bosco dia miala tsiny amin'ny lahy fa manelingelina ny lalako ela. Andry fa andeha aiza ianao? Fa ahoana? Tsy mety angazo Bosco izao ka. Fohy loatra ve ty zipoko ty? Tsy mifiakanjonao ka. Fa ho aiza ianao? Aiza ny tany ho alehanao? Ka mbola saika hiresaka aminao ne zary Bosco fa nenao ny tonga aloha e. Misy mission tsy maintsy alehako re Antuléara. Mety tafajanona ny mandritra ny herinandro mihitsy a. Zany no hitondranao an'iny valizy be iny? Ie, mety oatra ny herinandro arako. Ny orinasana iray manontolo mihitsy mantsy no arahako maso any. Dia maninona raha mba niteny mialoha dia mba niaraka tsika ry Hortense. Bosco a, zany kosa ve dia mety e. Tsisy hidiran'ny asa mihitsy ny fifankatiavantsika. Mba hoety moa za e. Mbola tsy nahita an'izany toliary izany nge za hatramin'izay nenako e. Anaraka anao ary Hortense. Eo ty dia mody mandeha vitay atsalaka eo. Ko raha tsy fantatro ny ao an'eritreritra ity rehetra aoko. Ary andraso tsara fa eto ny amandriako an'ity. Bosco a, aleo ianao mijanona. Mitady fotoana hafintsika dia miaraka manao vakansy tsika roa. Aleo aloha za mita ny asako. Zany a? Indray ariko. Fa rehefa miverina avany ianao dia mandeha tsika. Ndrery Bosco kely koa. Ary aleo andeha fa tara volona ka. Tsy hitondra tomobile nga ianao? Manjary tsisy mitondra miverina fa andeha taxi a. Zay. Bisous a. Azafady ange ramsia, mba eo aloha eo ianao no mijanona. Eo ka, eo. Mety tsara eo. Eto, mahatazana tsara ny vavahady sy ny trano eto. Hitako daholo izay mivoaka sy miditra eo mandritra n'ity tontolo andro ity. Zay. Andy amin'izay zany ny totozo fa lasa ny sakako. Efa lasa ny voaka iny madama be. Ary tsy nitondra fiara fa nandrasa n'ilay taxi teo. Dia mino aho fa raha Bosco rery zany sisa ny ao anatiny ao. Ohatra fa tsy Bosco ve iny tazako mivoaka ny vavahady iny koa. Ka inona fa tsy malalaka ny lavoay. Sady ohatry ny andeha etseny le ry zany a. Tsy mitondra fiara tsy inona fa moto iny netiny iny. Dia misy arona be eo aloha. Mivonona daholo nisandry bandy akama rehetra fa hanomboka ny fotoamanentana. Aiza indray moa no nataoko le lakile ny vavahady vitako kopy teo. Tika ka. Sofa efa mahatazana daholo ry zalahy. Vao manangana ny tanako ankavanana fotsiny aho dia miara miditra ao anaty vila izay rehetra. Dia amoaka ny entana ray manontolo. Lasa izao fa ela be ilay fananan-karena. Ineny fa lasa mivoaka Bosco. Ary nitondra moto mihitsy izy zany a. Zany hoe mety akaikikaiky zany ny mpandray entana matoa moto no entina. Dia inona zany no ataoko? Sa ho andrasako ve ny fiverenany? Eny e,
alao andrasako eto ny fiverenany fa tonga dia hiantso pôlisy aho ary mino aho fa tsy afaka andatsony iny rehefa tratram-body omby eo. Allo pôlisy ve zao? Ie, miala tsiny indrindra tompoko fa madame Hortense ihany e. Mba mangataka anareo reo avy aty fa misy zavatra tena mampiahiahy ato an-tranoko a. Misy olona ihiko mangalatra ho ato an-tranoko e. Tiako ho tratrarinareo mihitsy amin'izay re izy tsy afa-miala tsony e. Azafady indrindra re tompoko. Ay, andraso ary fa meko anao ny adresy e. Zay mahalalaka ny varavarany fiadanana. Ndao midira daholo amin'izay ry zalahy ary samy mibata izay zakany. Rehefa avy eo tsika mifanao fotoana riakady, aza vela misy miangana na zavatra kely ary a. Rehefa azo avadika vola dia hoeto daholo mianahana ny tompon'ny tonoko. Andriamanitro, fa toa misy olona misaoty ny tambohako. Fa ireny zany ny jiolahy rahan'le Bosco iny. Dia inona ary ny ataoko? Le pôlisy ty mbola tsy tonga. Tsy tahotra tsy henatra akory nefa ry zareo manokatra an'le vavahady dia miditra daholo. Tsy efa ho folo lava ireny. Ay, ary aiza koa ary ty pôlisy e. Zao ny fotoana tokony ilana azy nefa tara ry zareo. Zay kosa angamba ka pôlisy zany mampaneno sireniny zany. Dry, fa atao iny koa Bosco fa miverina. Ary alao otonika ny miaraka amin'ny pôlisy fa ho tratreto androany. Fa atao misokatra ny vavahady le aza. Fa iza niditra tato? Sa miverina ve Hortense? Fa inona ty tetony larandrina? Dia iza koa reto bany be da be oentin'ny lahy reto? Ie, apiatrao iny. Monsieur Bosco, ka maka ny anjaranay zay raha Bosco a. Rehefa tsy omeny lahy lesy dia aleo anjakazakanay amin'izay a. Aza atao an'izany lesy randrina. Apiatrao reny. Olo tiry mpandekama. Apiatrao lesy reny etan'olony reny a. Tsy anangy ireny. Lainy an'izany fa atao amin'ny ty a. An'le ry daholo reo. Izy nefa patro be ato. Oka lesy randrina. Tena itsoko pôlisy elahy mangalatra angely ty lisany. Ka elako tafiditra tao anatin'izany ry Bosco a. Sa tiany lahy ho averiko eto ny zavatra rehetra nataony lahy. Inona tsara zany tantara zany ry Bosco? Oay le aza. Ary tao pôlisy be dia be ny miaraka amin'ity madame ty. Hortense, afangatsy nandeha indray ianao. Tsy andeha ary Bosco fa vonina hiaro ny fananako a. Ary tsy fantatra ao akory fa efa ela be zao velam-pandroko zao no nataoko. Reo ringa pôlisy a. Tonga dia ahorony daholo fa mbola misy koa any an-trano any. Andraso aloha e. Tsy misy zava-pantatro mihitsy ngery Hortense zao zavatra zao e. Ry zareo ny tonga namaky ny trano tato nandritra n'izany vidy loka tany etsina. Ka inona moa ny ampifandraisanao an'izany aminaka? Aza miala pa elahy ry Bosco a. Rehefa vandana dekary. Ary lahy angeny nameanay ny lakileo autocopie e. Aza dia manendrikendrika ohatr'izany kosa lesy randrina. Za avy ety havita an'izany e. Ka omeo ara mipirofo fa tsy miray tsykombakomba amin'ireo mpamaky trano reo ianao e. Tsy voateo korinareo ny niaingo ny resaka. Dia mitady hiala-maina amin'izao ianao. Tsy namako izany reo Hortense. Ary sahako mininy eto anatrianao fa nyresaka tamiko fotsiny reo. Tsy nisy zavatra nangalariko izany tato aminao e. Akondro nga hoe ty e. Tsy miraraha an'izany ahy e. Any amin'ny fitsarana ianao manazava an'izany. Tena mbola mamerina ny fonako aminao a Bosco a. Nisalasala tamin'ny fahatokisana anao. Fantatra mantsy hoe tsy havita an'izany rehetrarehetra izany ianao e. Ka naninona nefa izany soketainao niaraka tamin'ny zareo koa e. Tsy mahatoky ny fitiavako nga Hortense? Tsy hoe tsy nahatoky anao re ahy e. Fa ny eto ny fora amin'ny mafana. Zany a. Dia raha tsisy an'iny caméra mipetraka tao amin'ny salon iny zany dia fany tamin'ny mora ohatr'izay. Ka azafady ho ahy e. Tsy fananiko anery eny e. Kay, ary aza tsongona ohatr'izany ho antarihako e. Ka efa hoe mafatifaty ho aly mivaramena kely ohatr'izao. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. MANAFIN-KARENA. Tantaran'i miseho nosoratan'i Raitra Sotambatra. Na henonao ny feon'ny Romiary Manana
ihajarandry niaraka tamin'ny Lidia Arlala. Nana Tontosy, Azarandry.